sanatria efa tonga ny fotoana iakaranantsehatra vao somary hosahirana eo fa dia mpanakanto feno no ilain'ny mpitsara satria ho jerena avokoa ny fihetsika ny fifehezanao izany lampiazo izany miaraka amin'ny mpijery mazava loatra fa aorina kely eo dia isy ihany ny fitarihana ho ataon'ireo coach fa amin'ity fifaninanana ho ataontsika tsy hoe le tya dia ianao manontolo ianao mpanakanto manontolo mihitsy no ho jerena sy ho fanotenina ao anatin'izay rehetra zay ary dia tsy sasatra mihitsy zay mamerimberina tranatrano hoe ny famerenana dia tsy azo ialantsiny mihitsy miaraka amin'ireo mpitendry zay atolotra sahirimeva fa tsy maintsy hatrehina satria ianao no ame toromarika maro samihafa makasika ny mozikanao amin'ireo mpitendry ireo ary ilaina ihany koa izay lamina raha teknika izay fa mety misy fiatraikany ihany koa amin'ny fahafahanao mandray anjara ny tsy fiatrehana izany famerenana izany mazava loatra dia eo ihany koa ny hoe efa homanidininy ankehitriny ireo mpanohana satria ery lehibe mihitsy ho an'ny mpifaninana tsiraray avy ny fananana mpanohana mafana sy matanjaka ary dia inona fa dia ho ambiansa bavata be ho an'ny toliara no efa homaninareo amin'ny ankehitriny dia manatena iona aminareo tsy hoe letsony izahay eto amin'ny fandarana sahirimeva ny vaovao manaraka izay hoentina aminareo ihany koa izay mpanaraka ny fandaharana dia efa nivoaka ny laharana fa atsika mandefa SMS ato anatin'ny fandaharana fa homena ianareo le izy amin'ny fotoana mamety azy ho an'ny laharana anankiray ihany fotsiny aloha izay mivoaka izay fa ezana zany ho avoaka ny laharana anankitelo izay fa atsika milalao mandefa SMS mandefa afatra ho an'ireo mpandray anjara atao anatin'ity fandaharantsika ity dia eto ihany koa dia tsara ny manamarina ihany koa fa ianareo izay napitan-dranomasina dia afaka mandefa SMS soamantsara amin'ilay laharana izay homena ianareo amin'ny fandaharana manaraka izany dia eto morado tsara ihany koa ny manamarina fa ny fandraisanareo anjara amin'ny alalan'ny SMS dia azahoanareo loka avy aty amin'ny sahirimeva ihany koa dia mizaha zany mandefa SMS manohana an'ireo izay ho sahirimeva Madagasikara atsoatsy fa ny fandefasanareo SMS dia efa mampitombo sarady ny taremarika izay omentsika azy ankoatra ny taremarika izay avy any amin'ny mpitsara sy ny tehaka izay atao amin'ny fotoana iakaran'izy ireo antsehatra. dia eto ihany koa no amaranantsika aloha ny fandarana sahirimeva izay natokana ho an'ny fanomezana nareo solotena ny toliara tamin'ny ity androany ity misy ihany ny fanamarihana kely apetrakay ato amin'ny fandarana sahirimeva atsika eto toliara mandehibe matsy ny feo zany eo toliara ao araky ny vavao voaray tamin'ireo mpiara-miasa avy ana-toerana ny hoe i karazana mpanakanto rahanina sy rahanina no fantatra fa efa mpitsara sy hitsara ny mpandray anjara dia mametraka fanamarihana izay no hoe ny mpitsara rehetra teo aloha dia ninina tsy nampafantarina mihitsy anizaniza satria zava-dehibe loatra ny fanapahan-kevitra andraisin'izy ireo ary ny hopy tsara manaraka miatrika anareo mpifaninana dia ho hitanareo eny antsehitra izy amin'ny fotoana izay anatanterahana io fifananana eo ary tiana ny manamarika ny hoe olona efa nanatsaikefa avylenta teo amin'ny tontolon'ny mozika efa sahirimeva mozika no itsara izany ilay fifananana ka afahantsika mijery amin'ny fomba fijery hoe matyanina kokoa hatrany hatrany noho izany aza lefa lavitra ny saintsika tsiraray avy fa madio sy mangarahara hatrany hatrany ny fomba hitondrantsika ity fantarana sahirimeva ity makasitraka tsika tsiraray avy naharitra ny endro sy mijery hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana tamin'izao fotoana izao isaorana mpijery ny TVM akasahana ny mpiain'ny RNM ary dia membonahatra ihany koa ny mpijery ny Canal Sat tany epitana masina mametraka ny veloma mandrapitafa mametraka ny veloma ho anao ihany koa Luxana ya misaotra ny rado dia misaorana ihany koa ny mpiara-miasa aminay rehetrarehetra ny solotena ny TV Tsirairay avy ny Desi de la izay nampiatrano anay tamin'ny tany ity eo ihany koa ny nanao ny tovolo sy ny tare tsy zafaniny Coyote Girl ety Antsakavira misaorana avokoa ianareo izay mijery anay ny ananay hatramin'ny farany dia amin'ny fandarana manaraka indray tompoko veloma tompoko